Araba topoko lafinaritra topoko vavy tafaraka eto ndray tsika amin'ity takarivan'ny sabotsy mahafinaritra ity manasanao ihany koa anaraka mpanajana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ny manodidina ny fikarakarana ny fifidianana dia ilay hetsika fanentanana izay ny tanterahan'ny senita tetsy amin'ny collision matetsy atsonjombe eo ihany koa ny vaovaon'ny fampianarana ary ny vaovaon'ireo candidat izay faninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena akoatr'izay ireo vaovao sosialy samihafa ihany koa ny tontolon'ny fampianarana lova mangiran-dratsy dia efa tomefy olona ny tokotanin'ny lisea JJ Rabearivelo tetsy Analakely hijery ny valin'ny fanadinana bakalorea Niara-nitebiteby fatratra tamin'ireo ray aman-dreny mpianatra ihany koa ireo ataontsika hoe mpiadina tao anatin'ny fiandrasana izay valin'ny fanadinana bakalorea izay. Nanomboka tamin'ny 10 ora maraina teo dia efa nilahatra namonjy ny fitoeram-panadinana ireo ankizy niatrika fanadinana baka lasa teo. Hoaniny tamin'ny fitoerana JJ Rabearivelo dia tamin'ny fitora no nipetraka teo amin'ny toerana natokana izany lisy ireo afaka fanadinana tamin'ity taona ity. Ny fanitsakitra araka izany ireo ankizy. Hoan'ireo afa-panadinana moa dia tamin'ny kika sy orakorako nandresana izany. Toa ireto mpiara-mianatra telo vavy izay samy afaka ireto. Tena faly be, tena misaotra an'Andriamanitra amin'izay fa tena faly be. Inona ny fikasana fikasana loatra akina tompo. Faly be, tena misaotra ny tompo fa tena faly be. Nisy tamin'ireo mpiadina no notondray aman-dreny tamin'ity andro an'ity toa ny Mikaela. Tafalipolo sy maintsy hoe faly fa ny fanadinana raha ny examen baka ohatra ny ahitako hoe azoazo fina ihany. Matière nety indrindra angamba no ana manokana physique chimie. Raha ny eritrereto dia tsy nety indrindra matematika. Ho an'ray aman-dreny ireo ankizy nadala fanadinana dia tamin'ny fitaintaina tokoa ny andrasan'ny valim-panadinana zanany. Manoatra ny tena mihitsy ny nanao fanadinana fa tena nitaitaina be mandrapivoaka ny androany. Tena faly. Tsikaritra nandritra ny fotoana izay nilaharan'ireo ankizy nijery ny valina baka teo fa maro raha mihoatra ireo sokajy CSD ireo olona mitangorona mijery ny valin'ny fanadinana ho an'ny A1 sy A2 ka mba hialana amin'ny olona teraky ny fifandrosehan'ireo olona dia nisy ny mpitandro ny filaminana tena toerana nanara-maso nandamina izany. Raha ho an'ny avy ao amin'ny JJ Rabearivelo dia nivoaka ihany koa ny lisitra ireo afaka avy amin'ity sekoly ity. Ho an'ireo tsy afaka indray dia nalaka misy zoma izao ny fandraisana anarana azy ireo.